Ny momba ny famantarana zany a no jerentsika androany signe prodige zay le izy zany tena le endrika io famantarana sy fahagagana izy amin'ny teny malagasy ny andikany hoe signe prodige dia zay no jerentsika dia satria eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly tsika dia ijery voalaza ny soratra masina momba an'ireo zany no ataontsika ijery ny soratra masina be dia be tsika zany zay miresadresaka rehetra momba ny hoe famantarana momba ny hoe famantarana sy fahagagana dia zay ny jerentsika dia arafitritsika tambatritsika reny a afahantsika mahazo hoe inona moa zany famantarana zany a ahoana ny fandraisantsika amin'izany famantarana zany a azo atao ary tokony atao ary tsy maintsy atao ve ny mitady famantarana alohan'ny andraisana famantarana avy amin'Andriamanitra mazava ho azy alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra dia inona ny dikan'ny famantarana atao anaty baiboly zany a rehefa inona izy no manao famantarana dia inona ny hevitry reny rehetrarehetra reny a natany amin'ny testamenta taloha aty amin'ny testamenta vaovao zay zany zavatra ho jerentsika eto a anio ny atao hoe famantarana zany raha resantsika tsotra izy a ny famantarana zany dia zavatra natrangan-javatra hita maso a anehoana zavatra natrangan-javatra tsy hita maso réalité visible zany a anehoana réalité invisible zay izy raha atao amin'ny teny gasy mazava kokoa ngamany zavatra hita maso natrangan-javatra hita maso a anehoana zavatra natrangan-javatra tsy hita maso ny fandehany dia tsotra fotsiny a tsika olombelona dia mizara anankiroa misy anankiroa tsika olombelona dia misy ny vatana ary misy ny fanahy tsika zany sady vatana ny fanahy ny vatana dia le olombelona hita maso ary le fanahy dia le olona anaty le tsy hita maso nefa le mahizy atsika ohatr'izay dia zay koa zany ny ilayntsika zavatra hita maso sy zavatra tsy hita maso eo amin'ny fiainantsika ary indrindraindrindra nefany a le Andriamanitra zay ifandraisantsika le na Andriamanitra natao ifandraisantsika dia Andriamanitra fanahy tsy hita maso noho izany a tena mila io zavatra tsy hita maso io tsika kanefa maha-olombelona tsika lay misy vatana hita maso a dia mila zavatra hita maso foana tsika asa raha tsika le hita sy tsy hita Andriamanitra fanahy tsy hita maso no ifandraisantsika nefa tsika olombelona hita maso a tsika mila zavatra hita maso a dia zay ny ilaina an'le famantarana zavatra hita maso zany a anehoana n'le zavatra tsy hita maso mila izay tsika zany rehefa fandray aminy ny filazan'izay eto gasy mahay mamaky baiboly dia hoe paoma ohatrany ankizy kely rehefa ampianarina manisa dia tsy tenenina fotsiny izy hoe ray ampiana ray mira roa fa rehefa asiana paoma ray ampiana paoma ray dia hitany mihitsy le paoma anankiroa dia azo ny dikany hoe ray ampiana ray mira roa raha tsy zany dia ataony tsenjery fotsiny le hoe ray ampiana ray mira roa fa tsy azo mikory ny dikany mila hitany masony le izy a zay vao zay dia le paoma zany a famantarana amin'ny teny hébreu izy dia io ny sariny aoty ny famaky an'io aoty zany ny dikan'le hoe famantarana amin'ny teny hébreu dia amin'ny teny grika izy a semeion tia ny fanoratra azy a tia famaky azy tia fanoratra azy amin'ny teny grika tia amin'ny testamenta taloha zany dia tia amin'ny testamenta vaovao semeion zao ny famaky azy semeion fa io le famantarana io dia miaraka matetika be mihitsy ny rahan'io a amin'ny mofete indray izy amin'ny teny grika le anankiray a mofete de prodige na fahagagana ozy ny teny malagasy zay mahatonga anazy hoe famantarana sy fahagagana ity zany le famantarana ty fahagagana zay mahatonga azy hoe signe prodige miaraka matetika izy anankiroa reo zany a ao amin'ny testamenta taloha dia ao amin'ny testamenta vaovao indray izy hoe terasy semeion sy terasy mba tonontonoina antsika ihany ny teny grika indraindray dia mba misy teny grika kely mba azokazontsika eny izy a indraindray rehefa mamaky boky nareo dia mahita an'izany a
matetika dia hoe efa hitanay tany amin'ny gasy mahay mamaky baiboly zany. Ohatra zao nitondrantsika ny fampianarana mizara enina izy ny voalohany dia hojerentsika aloha ireo karazana famantarana zany ao anaty baiboly. Inavy tsy hojerentsika ao anatin'le famantarana sy fahagagana fa le teny hoe famantarana inavy ny dikan'izy ireo karazana ao anaty baiboly akoatran'le hoe famantarana sy fahagagana. Rehefa avy eo tsika dia hijerin'ilay famantarana voalohany indrindra dia ny fahariana n'izao tontolo izao. Zavaboary no arian'Andriamanitra io ny famantarana voalohany satria io ilay zavatra hita maso nataon'Andriamanitra tsy hita maso. Dia io zany mijerentsika voalohany. Rehefa vita io dia ny hijanonantsika elaela zany dia ny hevitry ny famantarana tany amin'ny testamenta taloha hoe inona ny hevitry ny famantarana sy fahagagana indrindra tany amin'ny testamenta taloha. Io ny jerentsika amin'ny tapany voalohany dia manao pôzy kely tsika rehefa avy eo dia miditra amin'ilay hevitry ny famantarana indray ao amin'ny Jesosy Kristy tany amin'ny testamenta taloha aloha dia avy eo ao amin'ny Jesosy Kristy hoe inona ny dikan'izany famantarana zany dia farany dia ny fifandraisan'ny famantarana sy ny finoana. Zany hoe le farany io zany mijerentsika hoe mampisy finoana ve ny famantarana ary tsy maintsy mila finoana ve zay vao misy famantarana zay. Tsy maintsy misy finoana ve zay Andriamanitra vao maneho famantarana sy fahagagana ary rehefa mino ve ianao zay vao misy ary rehefa misy famantarana sy fahagagana ve dia lasa mino ianao na lasa mampitombo ny finoanao ve zany famantarana sy fahagagana zany. Ireo tapany dimy ireo zany no jerentsika amin'ity androan'io ity antenaiko fa ho vita amin'ny 12 ihany zay rehetrarehetra zay. Miditra avy hatrany ary tsika amin'ireo karazana famantarana. Inavy ny karazana famantarana hita ao anaty baiboly zany akoatran'le famantarana sy fahagagana ny resantsika ery dia voalohany marika hita maso ampitana hafatra. Zany hoe famantarana zany dia marika hita maso ahafantarana zavatra ray zay. Zavatra hita maso ahafantarana zavatra ray ampitana hafatra. Lasa amin'izay tsika manomboka tsika dia aniny tsoratra masina be dia be. Dia rehefa indray nareo zany dia le mavomavo fotsiny raisinareo fa le soratra kely tsy raisinareo fa io ahafahantsika miara mamaky an'le izy fotsiny hoe zay tokoa ny voasoratra ao amin'ny Genesis toko voalohany 1:7. Genesis toko voalohany 1:7 dia miteny hoe ary Andriamanitra miteny hoe misy fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra mpisaraka ny andro sy ny alina aoka ho famantarana ny andro firavoravona samihafa ny andro ary ny fizaran-taona ireo zay. Io zany le famantarana voalohany hitantsika ao anaty baiboly ny masoandro sy volana ozy izy dia famantarana ny hoe fizaran'ny taona. Zay tokoa rehefa tafiodina eo amin'ny masoandro tafaverina amin'ny toerany tany dia heritaona zay. Rehefa tafiodina amin'ny tany ny volana dia ray volana zay. Ohatr'izay zany ny fanisana anazy dia ohatr'izay koa amin'ny andro firavoravona ny fety ny dikany hoe andro firavoravona zany fety isan-karazany hoe rehefa tsinam-bolana rehefa ohatr'izao ao anaty baiboly dia hitantsika ihany koa hoe rehefa matoandro ny andro dia misy masoandro, rehefa alina ny andro dia misy volana. Masoandro volana manko no teneniny amin'io amin'ny andro fahefatra io. Iny zany ny famantarana voalohany. Ao anatiny ihany koa ohatra hitantsika Genesis toko 4:5-10. Hoy ny tompo taminy raha izany na iza mono ny kaina dia hovaliana fitoena izy ary ny tompona nisy famantarana tamin'ny kaina mba tsy hisy hamono azy zay rehetra hita azy. Nisy famantarana koa zany teo amin'ny kaina. Io zany tena tsy fantatra mihitsy hoe ohatrany ahoana pozin'ny famantarana teo amin'ny kaina io tsy fantatsika io mety sola ve sa mety misy inona teo tsy haiko fa misy an'izany famantarana zany ahitana hoe tsy hisy hamono azy zay rehetra ahita azy. Nomery toko 2:2. Eto indray tsy famantarana ny tenenany azy fa faneva satria le famantarana dia aseho amin'ny endrika saina zay. Samy eo amin'ny fanevany sy eo amin'ny faneva kely ny fianakaviany azy avy no hitobian'ny zanak'Israely manodidina ny tranon'ilay fihaonana sady manandrify azy no hitobiany. Any hoe ny foko rehetra zany samy manana saina dia iny saina iny ahafantarana hoe fokony ihany ity. Dia manana saina kely koa ny fianakaviana rehetra ao anatin'le foko dia tonga dia fantatrao hoe fokony ihany ity arakarak'le saina
eo aminy. Zay ny famantarana voalohany. Faharoa dia dika famantarana koa dia fampatserovana zavatra na fanomezana antoka. Fampatserovana zavatra na fanomezana antoka. Josoa toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo i Rebeka Rebeka ve izy le tsy Rebeka fa Rahaba Rahaba azafady. Rahaba le tao Jeriko zany a dia nandray an'le mpisafitany anankiroa. Dia rehefa nafenony le mpisafitany rehefa nitady ny olona tao miaramila tao Jeriko zany dia nafenony le mpisafitany. Dia rehefa vita zay dia ozy hoe koa ankehitriny miangavy anareo mba ihany amin'ny tompo fa araka ny namindrako fo aminareo mba handranareo fo amin'ny ankonina ndraiky kosa ka omeo famantarana azy ho antoka. Tady famantarana koa izy zany a fampatserovana zavatra na fanomezana antoka hoe tsy miara-maty amponiny Jeriko zay zavatra hita maso zany a ahafahana hoe tsy hiara-maty amin'ny poniny Jeriko i Rahaba. Josoa toko faefatra andiny fahenina. Mba ho famantarana eo aminareo zany raha manontany ny zanakareo ny amin'ny andro avy hoe inona ny anton'ireo vatoreo aminareo. Josoa toko faefatra nepita amin'ny on'ny Jordana ry zareo. Dia rehefa nepita ny on'ny Jordana izy dia niteny Josoa hoe maka vato 12 avy ato anaty le tokony hoe ao anaty rano zany fa nandeha tany maina ry zareo. Dia le rano lasa tany maina iny no teneniny hoe maka vato 12 amin'ireo. Dia hoe atao inona ireo dia ozy hoe raha manontany ny zanakareo atao inona ireo dia atao hoe famantarana hoe tena nandiha tany maina tao on'ny Jordana tokoa zay ary reto vato reto ny pirofo fa nandiha tany maina zay. Fampatserovana zavatra zany hoe nandiha tany maina amin'ny on'ny Jordana ny zanak'Israely. Ny famantarana fahatelo dia fanomezana antoka sy fahatserovana ny fanekena tamin'Andriamanitra. Andriamanitra isaka manao fanekena amin'ny olona dia manisy famantarana amin'ilay fanekena foana zay. Alliance an'Andriamanitra sy ny olona zany tamin'ny Noa, tamin'ny Abrahama, tamin'ny Mosesy, tamin'ny Davida. Dia misy an'io famantarana io foana fanomezana antoka zany na fahatserovana ny fanekena. Ohatra tamin'ny Noa, Genesis toko 7:17. Ny havako dia apetraka eo amin'ireo no famantarana ny fanekena amiko sy amin'ny tany zay. Mandraka zao tsika rehefa avy ny orana dia misy havana foana eo manapirofo hoe mety izy tondra-drano fa tsy hisy intsony mihitsy ny safodrano. Zay le izy fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny tany mihitsy zay ny arc-en-ciel zany. Genesis toko 17:12. Ofrany anareo ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo zany. Zay mahatonga ny zanak'Israely sy ny jiosy rehetra mandrakandroany dia foraina daholo. Tena famantarana hoe nanao fanekena tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely, zanaky Abrahama. Tamin'ny Abrahama io tenenany an'io. Dia avy eo tamin'ny Mosesy Exodus toko 1:17. Milaza amin'ny zanak'Israely hoe ny sabany takony ho tandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo faramandiby zany mba ho fantatrareo fa izany tompo zay manamasina anareo. Ny famantarana tamin'ny Mosesy koa zany ho an'ny zanak'Israely dia ny sabata. Atoa ny zanak'Israely matoa ny jiosy mankalaza ny sabata mandrakandroany dia fanekena teo amin'Andriamanitra sy Mosesy sy ny zanak'Israely no ny fanao fanekena tamin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Zay izy tena mazava raha fitiantsika ny havana zany dia famantarana ny fanekena tamin'ny Noa, ny famorana dia famantarana ny fanekena tamin'ny Abrahama, ny sabata dia famantarana ny fanekena tamin'ny Mosesy, tamin'ny Davida ino? Ny tempoly indray no famantarana tamin'ny Davida zany. Dia amin'izao fotoana zao ny famantarana ho an'ny zanak'Israely matetika apetraka eo amin'ny tolam-baravarana dia misy lettre anankiray tao. Le lettre farany ho an'ny zanak'Israely zany io ohatr'izao. Io matetika mipetraka eo amin'ny famantarana ho an'ny
zanak'Israely. Dia io tao io rehefa ratsy soratra le olona, ratsy soratra be dia lasa mitovitovy amin'ity koa ny famantarana ho an'ny kristianina, dia ny azo fijaliana indray no famantarana ho an'ny kristianina. Zay zany ny karazana famantarana hoe fanomezana antoka sy fahatsiarovana ny fanekena tamin'Andriamanitra. Fanekena tamin'Andriamanitra hoe zay nanao fanekena tamin'Andriamanitra dia manana an'ireto famantarana reto zany izay. Faefatra, antoka koa amin'ny fanambaran'ny mpaminany. Rehefa hoe te s'assurer zany mpaminany hoe tena marina mihitsy zavatra teneniny dia manome famantarana ihany koa izy azahoan'ny zanak'Israely antoka. Samoela faharoa, Samoela voalohany toko faharoa andininy faefatra amby telopolo Samoela voalohany toko faharoa andininy faefatra amby telopolo dia ozy hoe ary izao no famantarana ho anao izay anjony zanakao Rôla dia Hofiniasy Fineasy andray ny afatesan'izy amin'ny rahalahy. Zay famantarana zany alehoana hoe eritrereto hoe Samoela zanaka kely ny tezainy Eli moa zany zanaka kely ny tezainy Eli dia Eli tsy nananao ratsy dia hoe ho tapitra treo ny fisoroananao dia ny famantarana zany dia miara-maty Hofiniasy Fineasy naporofona hoe marina ny faminaniany Samoela ny amin'ny Eli. Samoela voalohany toko fahafolo andininy fahaenina sy fahafito efa natao teto tia na tsy dio ny pejy gasy mahay mamaky baiboly momba ny Saoly mpivavaka be. Ary tonga aminao ny fanahin'ny tompo ka hiaraka aminany aminy ianao dia voova olom-baovao rehefa tonga aminao reo famantarana ireo. Zay i Saoly zany le naminany miaraka amin'le mpaminany andehana mpaminany dia nisy famantarana anakefatra nomeny Samoela ny Saoly mba hanaporofona hoe tenenao mihitsy ilay mpanjaka. Rehefa tonga aminao reo famantaran'ireo dia atao izay azony tananao atao fa Andriamanitra no mombanao. Efa natao teto izany. Famantarana be anankiray ihany koa nataon'ny Isaia tamin'ny Ahaba. Isaia toko fahafito andininy faefatra ambin'ny folo. Noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo. Anaporofona hoe tena marina ny faminaniany Isaia. Indro anananaka ny vehivavy ka teraka zazalahy ny anarany ataony hoe Emmanuel zany hoe amintsika Andriamanitra. Io teny haitsika njerijely isaka ny krismasy io ary adinitsika mandritra ny taona. Io teny io dia famantarana. Io famantarana ny amin'ny zavatra ho ambarany Isaia amin'ny Ahaba mpanjaka. Fa misy fotoana indray ny famantarana tena le tsy fahagagana, tsy zavatra magagana inona fa tena le mpaminany mihitsy, le zavatra ataon'le mpaminany mihitsy ny tonga dia famantarana. Ohatra Ezekiela toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary ianao ry zanak'olona makaby riky tany manga dia apetrao eo anoloanao dia manaova sarina tanàna eo aminy sarin'ny Jerosalema. Hitanareo tovy amin'ny zay tamin'ny mbola kely zany dia le manao sarina fotaka, sary fotaka. Amin'izao moa ny zanantsika efa lego ny ataony zany fa mitovy ihany ohatran'le manao lego izy zany. Dia atao fahirany zany ka manangana manda fanafiana melezana azy. Tena le manao tantara iny zany, tena ohatr'izay mihitsy zany Ezekiela manao tantara dia tia sy ty dia potipotika amin'izay le tanàna namboariny teo. Manandrata tovotany eo aminy asitoby amelezana azy arangano lohondry fandravana manodidina azy dia potipotehany eo. Ary makala poaly vy dia ataovy mandavy eo anelanelanao sy ny tanàna. Banjiny tsara io ary aoka atao fahirana. Eny aoka ataonao fahirana io. Famantarana ho an'ny taranak'Israely zany. Dia iny le tantara fotaka ataony Ezekiely iny zany biblika ka ty manao tantara mivato ty. Iny tantara fotaka ataony Ezekiely iny zany famantarana ho an'ny zanak'Israely faminaniana. Eto moa zany hoe ho aringana le tanàna io ravana asiana raha aringana le tanàna ilazana hoe ho rava i Jerosalema. Mitoy itsika inavy ny hitantsika teo ny atao hoe famantarana voalohany dia marika hita maso ampitana hafatra. Zay ny voalohany ina faharoa fanomezana antoka na fampatserovana zavatra efa nitranga. Ny fahatelo dia resaka fanekena.
petraka foana zany le fanomezana antoka sy fahatserovana ny fanekena dia le faefatra farany nataontsika teo dia antoka ny amin'ny fanambaran'ny mpaminany zay karazana garantie zany le famantarana amin'ny zavatra rehetra atao a fanomezana antoka. Miditra amin'izay tsika amin'ny tapafahary ny sahatsika zao miditra ny amin'ny fahariana. Ahoana ny fahariana n'izao tontolo zao a ny salamo 5:25 no miresaka azy. Salamo 5:25 hoe dia matahotra noho ny famantarana ataonao ny mponina any am-parantany fenonao oby ny any amin'ny fimposahan'ny maraina sy ny ariva. Io matahotra noho ny famantaranao ny mponina any am-parantany. Eto indray zany a le famantarana hitantsika teo anakefatra teo a dia ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely foana. Fa eto a ho an'ny olombelona rehetra mihitsy. Dia izay no mahatonga antsika manao azy hoe ny fahariana mihitsy le zavaboary hitantsika io a ho an'ny olombelona rehetra dia io a tena famantarana ho an'ny olona rehetra. Dia feno oby a any amin'ny fimposahan'ny maraina sy ny ariva. Jerentsika kely ny contexte an'io. Vakitsika kely ny salamo 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ahitantsika azy. 1 ka hatramin'ny 4 aloha. Ho anao ny fahanginana sy ny fiderana Andriamanitra ny ziono ary aminao nanefana ny voady. Ripiany vavako enao no atolony nofo rehetra. Ny zava-mameloka dia mihoatra noho izay zakako nefa ianao no mamela amin'ny fahadisoanay. Sambatra izay fidinao sy ampanatonao mba hitoetra eo ankianjanao ho voky ny zavatsoatranao izay dia zava-masina eo amin'ny tempolinao. Amin'ny resaka ny toetra an'Andriamanitra izy ny 1 a hoe Andriamanitra mila deraina sy ny fahalebiazan'Andriamanitra dia mpiainy vavaka ozy izy dia atonina Andriamanitra akaiky zany a azony nofo rehetra atonina zany hoe ny olombelona rehetra zany a afaka manantona azy. Io zany miavaka kely hoe tsy ny zanak'Israely ihany fa ny olombelona rehetra. Zay mahatonga ny hoe zavaboariny mihitsy. Dia raha ohatra ka misy koa ny antsoin'le olona dia mamela heloka Andriamanitra. Io Andriamanitra atonina izy a Andriamanitra mamela heloka izy ary Andriamanitra mifidy. Misy ny olona rehetra fa misy koa izay fidiny a ampanatono ny toetra eo ankianjany. Io zany ny zanak'Israely a no teneniny. Dia apetra hoe voky ny zavatsoatranay zay dia zava-masina ho amin'ny tempolinao. 5 zava-matahotra ny ataonao amin'ny fahamarinana ho valo vavakay ry Andriamanitra ny famonjena anay eo ry tokony farany tany rehetra sy ny ranomasina eny lavitra eny. Mampiorina tendrombohitra amin'ny heriny izy, misikina fahatanjahana izy, mampitsahatra amin'ny firondroan'ny ondran-janomasina sy ny fitabataba firenena izy. Dia matahotra noho ny famantarana ataonao ny mponina any am-parantany fenonao oby any amin'ny fimposahan'ny maraina sy ny ariva. Io amin'izay zany le tontolo manodidina miresaka ny zavatra nataon'Andriamanitra sy fifehezany. Tsy hoe nahary fotsiny izy dia lozany io fa mbola izy no mifehany zavaboary rehetra. Ny tendrombohitra, ny ranomasina, ny onjan-dranomasina, ny fitabataba amin'ny firenena, reny rehetrarehetra reny satria izy nanao azy dia izy no mbola mifehy azy Andriamanitra. Ary zany mila hitantsika amin'izao na misy ny horohorontany na misy ny tondra-drano na misy ny inona dia eo ambany fifehezan'Andriamanitra ireny rehetra reny a. Dia ny tanjony dia hoe matahotra noho ny famantarana ataonao ny mponina any amin'ny any am-parantany. 7 mamangy ny tany ianao ka mahamando azy, mampavokatra azy betsaka ianao ny onon'Andriamanitra dia tondra-drano. Manomana varo ho an'ny olona ianao izany ny fanomananao ny tany. Mahapoaka ny tany voasy ianao ka mampiravina azy. Ranorana mivantravatra no amitosanao azy. Ny tany fitsimohany ianao satria anao voninahitra ny taonany fitahinao ny dianao dia mitetemenaka ny vondron-drano ny fiandrasan'ondry any tany efitra ary misikina fifaliana ny avoana rakotra ondry ny sasiny rehetrarehetra. Dia hitantsika ny zavatra miaina eo amin'izao tontolo izao amin'ny zavaboary rehetrarehetra dia Andriamanitra manao an'ireny. Andriamanitra mbola mahatonga antsika mihinam-bary, mihinana karaoty sy ny rehetrarehetra dia Andriamanitra mampaniry an'ireny dia manome an'ireny ho antsika. Zay le famantarana. Dia 5 eo ambonin'io zay le famantarana. Raha fitiditsika zany le salamo 5:20 dia ohatr'izao ny resahany hoe ny 1 ka hatramin'ny 4 dia miresaka izy hoe Andriamanitra eo akaiky mipina.
kaiky ny olona rehetra na pino aizy izy na avaizy izy na avaizy izy eto ambony tany a dia eo akaiky ny pino Andriamanitra. Dia ny andiny fahadimy a ny teny izy hoe io asan'Andriamanitra io dia miteraka tahotra ho an'ny olona. Ary ny andiny fahenina sy fahafito a dia miresaka n'Andriamanitra mahery indray izy zay mifehy ny zavaboary rehetrarehetra. Ndiny fahenina sy fahafito a ny andiny fahavalo le hitantsika teo hoe ny famantaran'Andriamanitra zany a dia ny zavaboary, ny fahariana nataony a no famantaran'Andriamanitra. Dia ny andiny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo teo a dia hitantsika hoe miay atsika izy, manome sakafo izy, manome inona ny zavatra rehetra avy amintsika daholo, avy amin'Andriamanitra daholo azafady fa tsy avy amintsika akory na dia itsika ary namboly azy. Afaka mamboly ianao fa rehefa tsy ataon'Andriamanitra mitsimoka io dia tsy mitsimoka, fa mateo mitsimoka dia avy amin'Andriamanitra, famantarana avy amin'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany. Zay a ny amin'ny fahariana, zany hoe ny famantarana eto zany ty famantarana voalohany ty a dia mitarika ny olombelona rehetra, mitarika ny zavaboary rehetra hitodika any amin'ilay mpahary. Zay ny zavaboary dia asaina mitodika any amin'ilay mpahary hoe isika no hariana ary tsy maintsy miankina amin'ilay mpahary atsika fa izy a rehefa nahary dia izy koa no mihazo anazy ary izy koa no antony. Zay avy aminy a ho azy a ary ao aminy a ny zavatra rehetra. Zay zany a ny dikan'ilay famantarana ny amin'ny fahariana. Mbola iverena atsika io rehefa ratoandrotoandro a fa hiditra amin'ny dia hitantsika teo koa le andiny fahatelo zany le hoe rehefa avy mamela ny elo ny Andriamanitra, nisy resaka famelan-keloka teo a dia ny fahagagana amin'ny fahariana zany rehefa avy mamela eloka Andriamanitra dia mampiseho le herin'Andriamanitra lehibe. Rehefa nahary zao tontolo zao izy mahita an'ireo loko isan-karazany, feo isan-karazany, hafanana sy atsika, ny fahatsapahana isan-karazany reo tsika, dia mahita hoe mahery le Andriamanitra lehibe le. Zay ireo zany famantarana ny herin'Andriamanitra ary mampiseho koa hoe afaka mamonjy izy, afaka manao zay tsy vitan'ny olona izy, ny zavatra tsy vitan'ny olona fa vitan'Andriamanitra. Mijery ny zavaboary tsika dia famantarana ny herin'Andriamanitra izay rehetrarehetra izay.